niala teny amin'ny boriboritany niaraka teny amin'ny commune sy ny régional tsy nanaraka ny méthodologie nanomboka hatramin'ny voalohany ny concertation nationale ny tanora angamba tokony akalesona ny fanjakana fanavozana ao anatin'izao atao hoe échec ny concertation nationale ny tanora zao satria androany zao teny zay omaly any koa fa dia korotana no ao ary olona tsy nanatrika ny régional sy ny communal no tonga manatrika ny national ary eny daholo vao mahita hoe ay inona ny thématique ho atao zany hoe na logistique na méthodologie samy tsy voady samy korotana ka manateny izay efa anarina ny tsy mety ny fanavozana ao anatin'ity concertation ity na ho an'ny tanora na ny national ho avy. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ny fahaverezan'olona ireo kolokolo demoniala sy solofo devany vary izay tadiavin'ny sasany ho ripaka sahady izay atao amin'ny mouvement Gen Z dia manao zao fanambarana manaraka izao miondrika mpanajana ary maneho fiaraha-miory amin'ireo namana havana mpiray tanindrazana izay namonainy amin'izao zavatra miatra eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Mirary izay ny ahitana ireo izay mbola veronaina soamatsara. Etona dia tianeo ny ahiahanay izay manoloana ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpindrana ny lapeny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka izany manoloana ny voina miatra amin'ireo vahoaka izay ambony izy ireo fa solomy teny. Zavatra ifampitranga matetika teto amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tahaka izao ary mihevitra izay fa misy kajikajy politika maloto ao ambadika ilay izy noho izany takiana ny fandraisana andraikitry ny ambaratonga mpanjakana tsirairay avy indrindra ny famoahana ny anaran'ireo olona izay fantatra fa voarohirohy amin'ity raharaha ity efa natsitiky ny député fetra ilay izy saingy mbola tianainy namafisana hoe alao hivoaka ilay anaran'olona na tompona ndraiky mpanjakana iza ilay izy na olona ambony iza ilay izy dia tiana hoe fantatra ilay anarana tsy afaka teriterenao anatin'ilay hoe secret d'enquête tsony ilay izy satria raha tsy ahivina volana vitsy lasa zay misy mpitolona nanao atteinte à la sûreté de l'État soi-disant dia nivoaka ilay secret de l'enquête nivoaka ny anarana nivoaka ny capture d'écran ka maninona amin'ny zavatra miatra amin'ny vahoaka ohatran'izao tsy azo voaka ilay izy iverina eo firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy ny fitehirizana izany averina etona fa mbola tsy niala tamin'ny foto-kevitry ny tolona izahay dia ny fanovana rafitra izany ary zao zava-misy ankehitriny izao dia mbola pirofo mitohaka amin'ny tendan'ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara fa rafitra maty no misy eto ankehitriny. Farany tianay ampafantatra fa manomana hetsika lehibe izay andraisan'ny tanora rehetra anjara izay dia ny conclave zany ary manentana sahady ny tanora irahina ary araty aminay ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanjanaka. Azo fantarina ve tompoko mety ho votoatin'ilay conclave ataonareo rovina amin'ny conclave azy aloha zany dia fivorinany 4 trano ilay izy dia tena votoatiny fampiraisana feony Gen Z satria efa maro miparitaka be ilay entité tsy fantatra intsony hoe iza no iza aiza ny lalan'ilay tolona nentina anakaiza ilay tolona izay ny votoatiny. Ny fotoana kosa dia communiqué anareo ihany momba an'izay. efa miverina mitambatra ve zany zao lay Gen Z satria raha mijery ny atra zao dia ohatrany samy nanany lalany teo aloha ohatrany tazako miray latabatra nareo rano midika ve zany fa ho fitambarana amin'ny zava-dehibe fa tsy sarazarana totsy. Arak'izao hitanareo zao dia izay tokoa ny firaisan-kina ny ery izay mitambatra vato izay misaraka fasika dia ireo izay teny akanja hitondray izay miverina mipetraka eto ambony latabatra satria efa ety ambony latabatra ny ady izy ny mpanao politika izay
dia ambony latabatra ndraisiny zay ny ady aloha amindreo dahalo ambony latabatra. Inona mety eritreretinareo fa nampisaraka anareo zay ny seta zay? Tsy takona fenina angamba le izy dia alao tsy hovaliko eto fa nareo iny ivelany efa nahita hoe nitsaraka izay dia tsy hovaliko eto. Ao anatin'ilay fikolondrom-pirenena mandray anjara nareo manana hevitra ve nareo hoentina ao anaty fikolondrom-pirenena ho an'ny tanora satria ady hevitra ny resaka fédéralisme raha vao assemblée io inona am'ireo no mety aminareo? Angamba omeko ny namako ato nefa manina izay. Mahakasika ny concertation nationale ny tanora dia mandeha moa izy iny. Nandeha izy niala teny amin'ny boriboritany niakatra teny amin'ny commune sy ny régional tsy nanaraka ny méthodologie nanomboka hatramin'ny voalohany ny concertation nationale ny tanora. Angamba tokony akalesona ny fanjakana fanavozana ao anatin'izao atao hoe échec ny concertation nationale ny tanora zao satria androany zao teny zay omaly any koa fa tia korotana no ao ary olona tsy nanatrika ny régional sy ny communal no tonga manatrika ny national ary eny daholo vao mahita hoe ay inona ny thématique ho atao zany hoe na logistique na méthodologie samy tsy voaty samy korotana ka manateny izay fa anarina ny tsy mety ny fanavozana ao anatin'ity concertation ity na ho an'ny tanora na ny national ho avy. Nisy méthodologie, nisy note TDR voalohany niarahana nanao tao amin'ny MGS tamin'izay mbola comité d'organisation tao dia sy nanaraka ny méthodologie départ izay niarany diniana tamin'ny partenaire financier mihitsy ny concertation nandeha hatramin'ny voalohany mandrakandroany zay moa nampatonga anazy niala tao anatin'ilay comité d'organisation satria niala tao anatin'ilay méthodologie izay tsy nampiarina akory ilay méthodologie ny fanarahana tamin'ny voalohany. Afaka patsahivina ve hoe inona le rafitra tianareo hoe tsy niova ny hevitra hoe tsy maintsy ravay? Araka rehefa namara teo fa zava-misy zao fa maty ny rafitra lavitra ny vahoaka ny fanjakana efa any amin'ny fotoana mampikikika ny vahoaka efa amin'ny fotoana efa tery zay vao misy fandraisana andraikitra zavatra tsy tokony isany izy raha ohatra ka ny zavatra efa niainana teto amin'ny firenena nanomboka tany amin'ny 2008 eny efa nisy zaza very verina indray le izy 2014 verina le izy aty amin'ny andron'ny era-janarymampianina 2016 sa 2018 verina foana le izy ka raha ohatra ka nandeha le rafitra tsy tokony isy an'io tsy mandeha zany le rafitra natony izy an'io. Inona le rafitra inona le any amin'ny filaminam-bahoaka ny any amin'ny fitsarana ny any amin'ny ireo tandrokaro ny voza fitatana raha-panjakana amin'ny ankapobeny no tsy mandeha matonga ary indrindra ny pratique politique fomba fanao politique amin'ny sasany izay tena mamohitra tokoa izay anisan'ny zavatra tena mila fanarenana lehibe eto Madagasikara. le fandravana ny ACC sy ny antenimieram-pirenena ve zany niova le fitakinareo ny fandravana zay? Raha ianareo tsara angamba le fanamarana teo dia milaza mazava momba ny assemblée nationale izahay ary zay ny antony tena nanonona satria efa tsy nravana ihany lay izy dia tokony nandray andraikitra zay tsy misy le fandraisana andraikitra inona zany ho ilanan'le assemblée nationale. Somary ohatran'le karazana fandrahonana na ohatr'izany ve fanaovanareo le conclave sy le fanaovana mikatotrano fivoriana zavatra ataonareo konokonona zay ndray? Raha toa ka horaisinao fandrahonana daholo mantsy ny fivoriana mikatotrano rehetra dia tsisy hevitra hivoaka mihitsy eto amin'ny firenena ary tokony hofanana zany antoko politika satria ny antoko politika ane mivory mikatotrano foana. Namanareo ve efa mivoaka daholo any am-ponjy sa mbola misy voatazana dia misy firy raha ohatra ny mbola misy? Zaho zao anisan'ny mety tany dia zokinay zokiritsy ariarianary rehefa hatreto mbola efa ny kahany maheriny zany misy resaka juridiction zany hoe mifandraitan'nytolona le izy dia tsy mifandraitan'nytolona tsy tena hoe zay tsy miditra amin'le resaka raharaham-pitsarana fa raha ohatra hoe namanay voageja ny fidomana ary dia tsy hevitra mihitsy zay mampavoaka ny fahionana
mahafantatra ny tokony atao ngamba ry zareo fa mahery zany zao mbola taveliny tsy hafa zay mbola tenenina manareo tsikatsy hoe le enquête mbola tsy vita tsara tsy fantatray zany mbola manjavozavotra. nisy fotoanareo manao etsika tena mbola atovy zaka ny asabotsy tsy hitahita tsony zay tato ato le tena fanazavana topoka zany. mahakasika an'izay hitatsika moa fa maro ny fitakiana tena maro dia maro ny zavatra notakianay dia teo ihany koa le hoe vomiteny ianao dia enjehana hoe hanonga-panjakana sy ny atteinte à la sûreté de l'État dia raha tadidinareo zahay mihitsy teny amin'ny farany no nanapa-kevitra hoe hiabo kely kanefany rehefa mipetraka zahay an'izay nangina tao anatin'izay dia mbola hitanay mitoy foana ohatra akaiky le momba ny resaka fahaverezan'olo ity misy olona anaran'olona ho efa voatolona hitanareo tsara iny video micircule any iny kanefa tsy avoaka le anarana dia ohatr'izay zao tsy maintsy ampitsangana anay hoe iza le olona voatonona anatin'io hoe mpanao politika voatonona anatin'io fahaverezan'olona io takinay foana zany hoe avoay ho anaran'io zay foana manko mavoatsika ny vahoaka matory ny mpanao politika manao ny ataony dia zahay tanora am'izao hijoro am'izay zahay takinay mihitsy namohana n'iny anarany iny hoe izy ny olona iny satria matoa misy iny efa misy enquête efa mandeha any anatiny any fa tsy afaka voaboaka fatany reny zavatra eny ary olona manam-pahefana iny teny iny matoa izy miteny efa misy enquête efa vita any dia avoay ho hita amin'ny vahoaka hoe iza le mpanao ratsy avy lao izy hiatrika vahoaka hoe izy matoa izy sananao ratsy dia sako izy zany hiatrika vahoaka zany hoe akoatra ny conclave zany mety azo iverina no mety iverenana hoe ny an-dalambe indray raha mbola mitoy ny ratsy fanao na pratika politika io na inona dia tsy maintsy mbola iverina an-dalambe zay raha mbola mitoy ny zavatra ratsy mitsangy eto amin'ny firenena. CKS. Alô,